Finaritra tompolahy, finaritra tovovavy, ho antsika izay manaraka ty fandarina izany malaza ity. Ny resam-pifidianana no hifatohan'ny ady hevitra indray na ny fandalinana amin'izao alina izao. Ny resam-pifidianana satria taoriana ny fametrahana antotan-taratasy nataon'ny antoko-tiako Madagasikara ny amin'ny endrika raha-matahora na fanakatsakana atao aminy amin'ny fanentanana ireo olom-pirenena mba ao anatin'ny lisitry mifidy na teny anivon'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta na teny anivon'ny CENI dia ny teny iray zany izao ny mpampakateny teo anivon'ny CENI mikasika izany faneho-kevitra nataon'ny antoko-tiako Madagasikara an-taratasy ny soniavy filoha Marc-Ravalomanana izany. Ny teny ihany koa ny teo anivon'ny KMF Pinoe izay mpanara-maso ny fifidianana ary mitaiza sy manabevo ny olom-pirenena. Fa mialohan'izany rehetrarehetra izany satria fifidianana ny ady hevitra resantsika dia ady hevitra tokoa ny aminy hoe manahoana sy manahoana ny endriky ny fanentanana ankehitriny. Satria raha ny fantatra manko dia manodidina ny 3.0 tapitrisa zany amin'izao fotoana izao na 10 300 000 électeurs no efa nisoratra anarana eny anivon'ny fokontany ary voarakitra an-tsoratra ho an'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Ny tanjon'ny eo anivon'ny CENI sy ny fitondram-panjakana dia hoe 10 tapitrisa na 13,5 millions. Rehefa natomboka tamin'ny volana oktobra izany fanisahana fidy zany tamin'ny alalan'ny refonte hatramin'ny faran'ny volana desambra dia nisy ny fanitarana hatramin'ny faran'ny volana janoary ka ny antotanisa faran'ny volana janoary ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao no resantsika. Raha jerevana io fomba fiasa io ary raha nenona ihany koa ny amin'ny hoe aiza sy aiza ireo faritra izay heverina fa marisarisa ny fisoratana anarana ary aiza ireo mazoto dia ohatran'ny mampanahy ihany izany fomba fanisana fidy tonga ao amin'ny CENI izany satria ny faritra izay hiazakazahana ny amin'ny hoe 9 na 100 ny fisoratra anarana dia any amin'ireo toerana sarodalana tahaka Midongy Atsimo, Benenitra, Anosy Beanala, Iankora, Kandreo sy faritra hafa no nambarany teo anivon'ny CENI. Fa eto Antananarivo sy ny manodidina indray no misy amin'izay hoe marisarisa ny amin'ny fisoratana anarana izany. Mampametra-panontaniana ihany izay endriky ny fomba fiasa izay hoe any amin'ny toerana izay sarotra no hatongavana any amin'ny alalan'ny fiarakodia, sarotra no handehanana amin'ny alalan'ny fivezivezena noho ny lalan'ny ratsy, noho ny elanelan'ny commune amin'ny alalan'ny rano, noho ny tsy fisian'ny réseau ihany koa. Dia mampametra-panontaniana ny hoe reny no ambony be ny tahan'ny fisoratana anarana ao anatin'izany lisitry mifidy izany. Dia mamerina ny tsy hata amin'ny 2024 ny amin'ny hoe ny any amin'ny toerana sarodalana no tonga voalohany teto Antananarivo ny valim-pifidianana. Ary misy aza ny ohatra ny 100 ny valim-pifidianana izay hafahafa be ny any fandikanana izany rehetrarehetra izany. Dia eo le mahatonga antsika hiteny amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe manahy ny amin'ny fihetsika any vahomeram-pirenena mahaleo teny amin'ny sahana fifidianana izay hianteherany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny dôle-makota hiatrehany amin'ny fifidianana. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny herim-pirenena hiteny ho zava-dehibe sy mahazava-dehibe hanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena mba handaminana izany tontolo ara-pifidianana izany na ny environnement électoral. Betsaka ny zavatra azo resahana amin'izany fa andelo hoenotsika ao anatin'ny sombony kely izany hoe distrika ambany ny tahan'ny fisoratana anarana sy distrika ambony ny tahan'ny fisoratana anarana dia verina ao anaty ady hevitra isika. Dia misy distrika 10 zany no sokajianay amin'ireo le 10 ireo farany Beroro zany ny farany latsaka anina mbola tratraoriana, dia Antananarivo faharoa, Antananarivo fahaefatra, Toliary renivohitra, Antananarivo fahaenina, Antananarivo fahatelo, Antsirabe voalohany, Iosy, Morondava, Antananarivo voalohany. Ny fotany sakaozy ireo arakaraky ny fahakelezan'ny sambany voasoratra indrindra dia miakatra. Dia ny tsara indrindra nefa tovitovy amin'izay koa ny fomba tany sakaozy zany hoe avy any amin'ny tsara indrindra antsika midina amin'ny 10 Befandriana Avaratra, Midongy Atsimo, Anosy Beanala, Bekily, Manja, Mandritsara, Sainte-Marie, Iakora, Benenitra ary Kandreo. Izay indray le tsara indrindra. Manaitra ny olom-pirenena ireny zava-boalaza ireny ary soa aloha fa nipoirin'ny CENI izany mba hahafahana mitrandraka indray ho an'ny antoko sy vondrona politika, ho an'ny fiaraham-pirenena indrindra mpanara-maso amin'ny fifidianana mba hidina eny fotony hanamarina an'izany fanisana mpifidy
tany ambony de ambony any amin'ny toerana sarodalana, ary retoerana zay tsy misy fifandraisana na réseau izany mba ho amarinina ary heverina ihany koa mba hialana am'izay mety sy hoendriky ny disadisa ateraky ny fifidianana any aoriana. Raha miresaka senitsika, miresaka fifidianantsika de manomboka miteny am'izao fotoana zao na ny japonais na ny indiana na ny Nations Unies miaya ary manomboka mametraka ny fahadiovana sy fangaraharaha zany fifidianana zany, ary mametraka mihitsy aza dondatabatra ny amin'ny aleo azava fa fifidianana madio sy mangarahara no ifanekena fa tsy sanatrin'izany fifidianana feno fahalovana. Ny voniny Europeana nambarantsika mandrakariva rehefa niala teto ny taona 2024 de nametraka toromarika na recommandation maromaro tokony hanatsarana ny fifidianana ho avy, zany hoe ty fifidianana 2024 ity saingy firy am'ireny toromarika na recommandation zay napetraka ny voniny Europeana zay namatsy vola tamin'ny fifidianana 2024 izany moa no tateraky ny seny na ihany koa misy apahany amin'ny andraikitra ny fitondram-panjakana no mba narenina amin'ny fomba hikarakarana fifidianana ho avy io. Raha enotsika ny fanazava-kevitra zay nataon'ny mpampakateny nivon'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena am'sana fifidianana Andriamatafika Soava dia milaza ny aminy hoe raha toka tsy hamatsy vola ireo any ivelany, zany hoe ireo mpiara-mionantoka Madagasikara, dia efa misy ny fifampiresahana ny fitondram-panjakana mba hanampiana ny vola entina hiasana ao anatin'izany fifidianana izany. 570 lavitrisa ariary na 45 milliards d'ariary no sora-bola zay tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 fa hikarakarana fifidianana. Ny filan'ny seny nefa raha ny fantatra dia 140 milliards d'ariary na 700 lavitrisa ariary. Zany hoe mbola manodidididina any amin'ny 70 lavitrisa ariary mihoatrany no tadiavin'ny seny zany vao tena hototosany fifidianana. Fa mipetraka eto ny fanontaniana, fifidianana filohan'ny repoblika fihodina voalohany sy faharoa ve io 700 lavitrisa ariary resan'ny seny io, sa fifidianana filohan'ny repoblika sy ben'ny tanàna miaraka amina mpanolontsaina? Ilaina mahazo izay valin'izay satria ny lalàna no miresaka fa fifidianana 3 na 4 ny tokony tanterahana eto Madagasikara. Ny hoe 3 na 4 azy dia ny fihodina voalohany sy faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ary fifidianana kominaly zay miaraka amin'ny mpanolontsaina mazava ho azy. Le 45 milliards de efa hoe isy fanampiny le izy. Ny sora-bola zay no volavolanay teo amin'ilay lafiny dingana rehetrarehetra aloha de manodididina any amin'ny 4.1 sy tapitrisa 141 mahery kely. Amin'izao fotoana de zao efa fandraisy lahatra tamin'ny fitondram-panjakana tokoa zay, satria ny fitondram-panjakana no nomeny lalana sy fahefana hitantana ny volam-bahoaka, volam-pirenena, volam-panjakana. Dia fantatsika ny sora-bola nomeny ny fanjakana moa tamin'ny lalana fototra amin'ny fiteti-bolam-panjakana ny loi de finance initiale. De izay no ifandraisena lahatra rehefa nandresy lahatra zay, ary fantatsika fa na ny prime ministre na mpitondra teny gouvernement de efa samy nanambara ny aminy hoe hitondra ny fanatsarana an'io ny fanjakana. Zay zavatra zay zany de heverinay fa hery lehibe amin'ny fahafahanay mihevitra ny firosona. Raha misy moa tantsoroka heverin'ny sehatra raisam-pirenena fa tokony hitondrany anjara briky, de eo le mametraka zay hoe ny fanampiana no anjarany avy any ivelany raha misy. Azay le toe-tsaina tokony sareny, fanampiana no anjarany avy any ivelany raha misy, ary tsika dia afaka mananjo andresy lahatra ny sehatra raisam-pirenena satria sika de mpikambana ao anatin'ireny rafitry raisam-pirenena ireny. Rehefa mpikambana ao anatin'ireny rafitry raisam-pirenena ireny tsika dia misy lamina ifampitondrana ao anatin'ireny rafitry ireny. Ka izany no etsika ilazana fa raha toka tsy hamatsy vola ary, satria efa niresaka an'izany ny teo anivon'ny Nations Unies na firenena mikambana mana ny ho amin'ny fifidianana ho avy, ary mametraka ihany koa amin'izay lafiny fepetra maro izay ka marisarisa ny androtsaka vola ao anatin'izany basket fond zany, de zaka rery zany ny fitondram-panjakana. Ka raha izaka rery ny fitondram-panjakana ny fanontaniana mipetraka de hoe manam-bola ahafahana miatrika fifidianana ve ny fitondram-panjakana raha toka betsaka ny filam-bola anatiny zay tokony ilain'ny fanjakana ary tokony hitadiavany fitondram-panjakana vola hampidinana ny raharaha ato anatin'izany firenentsika izany. Raim-panontaniana zany fa hatreto mbola tsisy afaka manamarina fa ahitany lela vola be 700 lavitrisa ariary io ny fitondram-panjakana.
Raha hitan'io efa ela nosoratana tao anatin'ny sorabolo izany, ary raha hitan'io efa nanaiky ny tatim-pifidianana ny fitondram-panjakana. Eny e, mety misy paikady politika ny tsy hamoahana na ny tsy hanekenina io tety androm-pifidianana zay efa nomen'ny seny io, na de efa nanaiky aza ny ACC. Mety ho paikady politika io isika fa takiany lalàna nefa ny ahafantarany kandida volana maromaro na herintaona mialoha ny fifidianana, raha tena ao anatin'izay hoe fahamarina tsaina, fahamarina toerana ary finiavana hiroso amin'ny filaminana sy fahadiovana fifidianana izany ny fitondram-panjakana. Mikasika an'izay fanentanana ny mpifidy izay, mazava ny nambaran'ny mpampakateny ihany koa, izany hoe solon-tena seny fa malalaka ho an'ny rehetra zany ary aporisihana ny rehetra mba hanao an'izany fanentanana ny mpifidy izany. Ahitam-boka zany ho an'ny antokotiko Madagasikara ary tokony hisaoran'ny seny ny antokotiko Madagasikara, tokony hisaoran'ny fitondram-panjakana amin'ny antokotiko Madagasikara izany fijoroana fandraisana andraikitra izany, satria miakatra be amin'izao fotoana izao ny isa mifidy izay voasoratra anarana ao anatin'izany lisitry mifidy izany. Io fanentanana ny mpifidy io anefa no hisakatsakanana ny antokotiko Madagasikara tahaka n'izay niantra taminy teny Talatamaty teny amin'ny agrobiorika, ary any amin'ny faritra samy hafa any dia ametrahan'ireo tompona andraikitra isaky ny distrika ny fahafahan'ny antokotiko Madagasikara midina eny fotony. Mbola sy tara arak'izany ny fanovahakevitra eo anivon'ireo tompona andraikitra misana ny filaminana sy ny mpanatanteraka amin'ny ankapobeny mba hamela malalaka ny antokotiko Madagasikara hanao an'izay fanentanana ao anatin'ny lisitry mifidy izany, satria hatreto aloha tiana manamarika fa ny tima irery ihany no azo lazaina fa misahana ny kanja ao anatin'izany fanentanana ho an'ny mpifidy na ny olom-pirenena izany. Raha tsika ny fanehoan-kevitry ny mpampakateny ny seny. Izay dia mampita an'ireny any amin'ny tompona andraikitra, satria ny matetika ny tompona andraikitra eo misahana ny filaminana moa zany ny tena mametraka an'ireny fipetra amin'ny fandrarana sy naman'ireny, ka mizarika amin'ny fisainany fotsiny zay hoe anjaran'ny rehetra ny manao ny mitondra ny anjara birikiny eo amin'izay raharam-pifidianana izay, ka raha amin'ny fanentanana ny olona mitovy amin'ny firaisamonim-pirenena, mitovy amin'ny olo-pirenena tsotra, mitovy amin'ny antoko politika, dia heverina fa tsy misy antony tokony hisakatsakana anazy. Mety misy trangan-javatra ve, satria itsika dia miara-mahita ihany amin'ny fahitalavitra na amin'ny eno aman-jery afaka manao ihany izy amin'ny faritra hafa fa tsy afaka manao izy amin'ny faritra hafa. Le tsy fahafahamanao amin'ny faritra hafa ve misy antony hafa, reny zany no trandrahana. Dia tokony raha manao tantsoroka zany ny sorohana an'ilay olana raha ohatra ka olana le izy erahana mamara ohatra ka misy zavatra izay mety mandelingelina. Mitovitovy amin'ny fanehoan-kevitry ny mpampakateny ny seny iny ny fanehoan-kevitry ny KMF Konoe. KMF Konoe ara dia napetra manokana mihitsy fa tsy tokony hisy mihitsy zany endrika fanakatsakana zany, satria tsy mahamaro toerana ary tsy mahamirazotra ny fifidianana kendrena hananana fahamarenana ho avy eo. Efa endrika fitongy lalana ny fanakatsakanana amina vondrona politika na zay mpisehatra politika ka mieritreritra fa hanao fanentanana ao anatin'ny lisitry mifidy, satria andraikitra amin'ny lalàna zany hoy ny KMF Konoe ka tsy tokony hisy fanakatsakana. Eo no mangataka ny KMF Konoe hoe raha azo atao dia aleo hitovy ny fanajana ny lalàna na ny fampiarana ny lalàna makasika an'izay hoe fahafahana maneho-hevitra izay, satria tsy karitra ihany zany indrindra mandeha any amin'ny tambazotra sosialy sy ny fiarahamonina any, fa somary misy mitanila ihany hoe rehefa inona dia feno miaramila na feno mpitany filaminana na polisy na gendarme hatramina polisy communale ny tanàna, rehefa inona moa zany dia azo antoka fa ilaminao azy dia tsy mila ireny mpitany filaminana ireny. Ka ny fahitana an'ireny nefa dia efa miteraka sahady ao anatin'ny sain'ny olona fa eto Madagasikara raha ko mboalazan'ireo mpandinikara politika dia isaky ny misy fifidianana dia miverina foana ny karazana crise politika. Raha resaka hoe fanehoan-kevitra amin'ny fomba malalaka sy ason'ny firenena dia aleo andeha araka ny lalàna izay lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia izany sy zany no nivoaboasantsika tamin'ity fandaharana ity. Tsy mitemitemy foana ny antokotiko Madagasikara ary tsy manoranora-poana ny Filomarika Ravalomanana raha nandefa taratasy tany amin'ny Prime Ministra, nandefa taratasy tany amin'ny seny, nanaitra ny firenena mikambana sy nanaitra ny fiarahamonim-pirenena, dia ireny hitantsika ireny fidonana. Mamerary ny amin'ny fijoroany ny antokotiko Madagasikara hanao fanentanana zany ary hiresaka amin'ny olom-pirenena mba ho anisan'ireo olom-pirenena tsy very zo ary hiatrika ny adidiny afaka
volana vitsivitsy. Izany noentintsika hilazany fa mailo amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny tokotiko Madagasikara ary mijoro tsy memitra rehefa fantany fa izay ny lalàna, izay ny mahasoa vahoaka malagasy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, ka tela tompoko.